ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamaraba antsika riavako tratrity talata fa 24 ny volana febroary ity. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo mihoatra noho ny fahalana rehetra riavako hanenika ny fiainantsika sy fanoratenantsika ao amin'ny raha teo. Ny mofinaina voalahatra ny sampana sekolalady riava no ny fobe fitsekema moa zany dia ny tantara faharoa toko fahaefatra amby telopolo. Tantara faharoa toko fahaefatra amby telopolo manomboka amin'ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby telopolo. Tantara faharoa toko fahaefatra amby telopolo andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby telopolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpanjaka naniraka olona ka nampivory ny lolon'i Joda sy Jerosalema rehetra dia niakatra ao an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka sy ny lehilahy rehetra tamin'ny Joda sy ny mponina tany Jerosalema mba amin'ny mpisorona sy ny levita ary ny vahoaka rehetra na lehibe na kely dia novakiny teo anatrehany teniny rehetra teo amin'ny boky ny fanekeny izay hita tao an-tranon'i Jehovah. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'ny andriana dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah anaraka azy sy hitandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra hankatoy ny teny fanekena izay voasoratra ao amin'izany boky izany izay nampifikiriny tsara koa ny olona rehetra tany Jerosalema sy ny Benjamina ary ny mponina tany Jerosalema dia nanao arak'izay ny faneken'Andriamanitra dia Andriamanitry ny razany. Ary Josia nanaisitra ny fahavetavetana rehetra tamin'ny tany rehetra izay amin'ny zanak'Israely sady nandidy izay rehetra teo amin'ny Israely hanompo an'i Jehovah Andriamaniny tamin'ny andro rehetra ny ainan'i Josia dia tsy mba niala tamin'ny fanarahana an'i Jehovah Andriamanitry ny razany ny olona. Ray masino manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity tantara ity moa rehefa malala dia mikasika ny fanitsim-pivavahana na ny réforme nataon'ny Josia mpanjaka. Ny bokin'ny Jeremia mpaminany ny toko 12 voalohany amin'ny Jeremia mpaminany dia mitantara ny toetoetry ny fanitsim-pivavahana nataony ity Josia ity, Josia mpanjaka ity. Marina loatra fa voatanisa any amin'ity bokin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa manomboka amin'ny toko faharoa amby roapolo ka hatrany amin'ny telo amby roapolo miampy ny bokin'ny tantara faharoa toko fahaefatra amby telopolo sy ny fahadimy amby telopolo azy ity tantara ny fanitsim-pivavahana izay nanjary fanitsim-piarahamonina ny tantarain'ny Josia ity. Betsaka ny solomaso azo ijerena azy amin'ny lafiny ara-panahy havana. Voafetra moa ny fotoana eto amin'ny mofinaina na dia sady manao fampianaram-ponona sika no manao fampianaran-soratra masina amin'ny mofinaina mba ahafahantsika mivelatra kokoa dia voafetra ihany ny fotoana. Fa betsaka ny solomaso azo hijerena na amakina ity fanitsim-pivavahana izay nanjary fanitsim-piarahamonina ho itsika teo ao amin'ny boky ny tantaran'i Josia mpanjaka ity. Fa ndeha jerentsika amin'ny lafiny ataontsika hoe eglésiologika. Inona moa zany? Zany hoe ny fiainam-piangonana na ny mahafiangonana ny fiangonana tarafina amin'ity bokin'ny Josia ity. Mety ho jerena amin'ny lafiny zavatra maso azo jerena amin'ny lafiny etika, azo jerena amin'ny lafiny sosiolojika, azo jerena amin'ny lafiny maro ity soratra masina eto am-pialatanantsika ity afaka mitaran'ny Josia mpanjaka fa ndeha jerevantsika kosa amin'ny lafiny fiangonana. Dia ny zavatra nitranga voalohany dia izao ny tantara rehefa malala namboatra ny tempoly i Josia zany tamin'ny andro ny Hilkia. Hitantsika fa amin'ny toko 7 amby telopolo iray manontolo zany. Hitantsika
amin'ny andininy 5 ary ny teny ilikika nanao tamin'ny Safana mpanoratra hoe ny boky ny lalàna dia hitako tao an-tranon'i Jehova. Zany hoe teo ampanamboarana, teo ampikojana ny tempoly Ilkia izay mpanompon'Andriamanitra no nahita ny lalàna sy ny tenin'Andriamanitra. Ny teny ho azy antantara zany rehefa malala. Tsy misaraka amin'ny tempolin'Andriamanitra, tsy misaraka amin'ny fiangonana, ilay fiangonana vatatrano mihitsy io izay ilay tempolin'i Jehova mihitsy io ilay tranon'Andriamanitra. Zany hoe ny tranon'Andriamanitra na ny fiangonan'Andriamanitra, ary mbola tsy mitena ilay fiangonana olona sika toriavako, fa ilay fiangonana olona ao anatin'ilay fiangonana trano, dia izao tokony miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ary mirakitra ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ka somary tarina amin'ny heviny malalaka kokoa dia ny hoe ny tenin'Andriamanitra dia miafina ao amin'ny tempolin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia mivelatra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ny fiangonan'Andriamanitra dia mirakitra ny tenin'Andriamanitra. Ary zay mahatonga ny raha jerena amin'ity tantara ity zany dia ny hoe aza atao hoe tonga ho azy ny fotoana ny kojana ny tempoly, ny fotoana nanamboarana ny tempoly, ny fotoana nahitana ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra zany rehefa malala na ny sitrapon'Andriamanitra na ny lalàn'Andriamanitra dia aiza no ahitana azy ao amin'ny tempolin'Andriamanitra, ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Raha zarena zany hoe inona ilay ataontsika hoe ecclésiologie, ary tokony ho zay ny fiangonan'Andriamanitra, ary zay raha teo moa ny maha-protestanta dia ny hoe ny sola scriptura. Mety ho adinin'ny kristianina hoe inona moa ny dikan'ilay baiboly mivelatra eo amin'ny tempoly na ao amin'ny fiangonana, eo amin'ny altary, ny dikan'iny dia izay rehefa afaka malala. Ny mahafiangonana ny fiangonana dia mivelatra ao anatiny, mivelatra eo amin'ny ny tenin'Andriamanitra. Ary miariaza ny tenin'Andriamanitra zany eo ampikojana, eo ampikarakarana ny tempolin'Andriamanitra isika. Tempoly olona io zany. Azo atao zay koa. Fototry ny mahafiangonana ny fiangonana zany rehefa malala ny tenin'Andriamanitra. Raha mitady an'Andriamanitra, raha mitady ny tenin'Andriamanitra ianao, aza misaraka amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra ao ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra no ivelaran'ny tenin'Andriamanitra. Iangaza rehefa malala ho takatrao fa ny mahafiangonana ny fiangonana dia ny tenin'Andriamanitra miafina ao anatiny, ny tenin'Andriamanitra mivelatra ao anatiny, ny tenin'Andriamanitra fakafakaina ao anatiny. Ary io tenin'Andriamanitra ao anatiny io tsy hoe tenin'Andriamanitra fetenin'Andriamanitra, fa tenin'Andriamanitra ateraky ny fikotsakojanao ny tempolin'Andriamanitra dia ny tenanao, ilay fiombonana ilay tranon'Andriamanitra koa tsy maninona. Zay ny zandry indrindra. Fa izao ilay tenanao, ilay olombelona izay tena tempolin'Andriamanitra dia ao anatin'izany mifamatotra amin'izany ny soratra masina, ny tenin'Andriamanitra. Hotsika manahoana moa ny ataontsika hoe fiangonana. Ino no ataonao hoe fiangonana raha tarafina amin'ity bokin'i Josy ity dia izao ny fiangonana dia tsy afa-tsy akory fa ireo vahoaka miombona mino an' Jesosy ka mirakitra ny tenin'Andriamanitra ny fiainany. Ny atao hoe fiangonan'Andriamanitra dia tsy afa-tsy akory fa ireo itsika mpino izay miafina ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra. Na raha tianao kokoa mivelatra eo amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra, miasa mahery ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa niariary ary ilay tenin'Andriamanitra dia inona no nitranga rehefa hita ilay tenin'Andriamanitra tao anatin'ny fiangonana, no vakiana tao anatin'ny fiangonana ilay tenin'Andriamanitra, ny ainana tao anatin'ilay fiangonana ilay tenin'Andriamanitra dia ilay tenin'Andriamanitra nanitsy voalohany indrindra ny fiangonana. Ny fitaovana hoentin'ny fiangonana rehefa koa malala manitsy tena, raha zay raha maha-olombelona ny fiangonana. Fa ny fitaovana hoentin'Andriamanitra manitsy ny fiangonana, zay le mahafiangonana tena ny Kristy azy,
dia ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina. Tsy ny filozofia n'izao tontolo zao zany na ny moralina n'izao tontolo zao no manitsy ny fiangonana, fa ny tenin'Andriamanitra no manitsy ny fiangonana. Ny tenin'Andriamanitra no fantsiana sy fitezana ny fiangonana. Aza dony afaka malala fa isoratra masina zay toriana ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana atao isan'alahady raha kely, fa isan'andro mihitsy ary tsika ny mahay ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiangonana maro isan-karazany. Dia zao ry afaka malala io tenin'Andriamanitra io no manitsy ny fiangonan'Andriamanitra. Mampatsiaro ahy ny toriteny Martin Luther tamin'ny taona aty amin'ny taona 750 sy 500 teo aty zany, dia anoany dia niady hevitra momba ny fahefan'ny soratra masina ao anatin'ny fiangonana Martin Luther, ary dia nanazava izy manao hoe ny tokony ho izy dia izao, io soratra masina io tenin'Andriamanitra io no misoloan'ny toeran'ny eveka, io no misoloan'ny toeran'ny papa. Sanatria tsy manamaivana an'ireny ray aman-dreny ampanaza ajaitsika tiavintsika ary enotsika teny ireny tsika le afaka malala, ary tokony ho zay mihitsy tsy hoe ray aman-dreny fiangonana katolika ihany izy ireny, fa ray aman-dreny fiangonana kristianina mihitsy le afaka malala, tokony ho ajainao izy ireny. Fa na eveka ny fiangonana katolika izy dia tokony ho ajainao maha-eveka azy, pretra ny fiangonana katolika izy ajainao maray aman-dreny ampanahy azy. Tahaka izany koa ny katolika manoloana ny mpitandrina sy ny pastora, dia zay moa dikany eo anatin'ny fiambonam-ben'ny FFKM isika, dia izay fanajany zay ajaina mpitondra fihavahan'ny fiangonana raha vavinao, dia mpitondra fihavahanao ka ajainao apetraka ao amin'izao toerana mampitondra fihavahanaa zay izy, fa tsy maoperanareo iny fa tsy pasteranay, mapasteranareo iny fa tsy evekanay, tsy fa ajainy rehetra izy. Ary tokony mipetraka tsara zay rehefa filoam-piangonan'ny fiangonana katolika romana, dia tokony filoam-piangonan'ny fiangonana luteranina koa, filoam-piangonan'ny anglikana, tokony filoam-piangonan'ny FCKM amin'ny lafiny hoe maharay aman-dreny azy io resahantsika azy io dia afaka. Fa na izany raha dia amin'ny lafiny fotom-pinoana ho tsika teo dia izao manao hoe ny soratra masina hoy Martin Luther dia toy io zany no mitsara ny fiainan'ny fiangonana, io no mitsara, io no mitaiza, io no manitsy, io no maridala ny fiangonana. Ny fantsiana zay ataon'ny Josia zany rehefa malala dia tsy afa-tsy akory fa tena pelo lalana ny fantsipivavahana nataon'ireo ray aman-dreny ny fantsipivavahana 500 taona lasa zay. Ny amin'ny hoe ny soratra masina dia izao, io no mpanitsy, io no maridala ny atao hoe fiangonan'Andriamanitra. Ary io rehefa malala tsy programan'olombelona mihitsy. Ny hoe fantsipivavahana tsy zavatra hoe andaotsika no fantsipivavahana tsy ohatr' zany rehefa malala. Na hoe andaotsika amorona fifoazam-panahy tsy zany rehefa malala. Io tonga amin'ny fotoanan'Andriamanitra io tsy programan'olombelona mihitsy io. Tsy ny olombelona mihitsy ny manao hoe tonga zao ny fotoana fandehanao fantsiana, dia tsika tsy rehefa malala, tsy zany ny fantsipivavahana, fa ny fantsipivavahana zay asehon'ny tantaran'ny Josia to dia tonga tamin'ny fotoana Josia tsy nanana vision zany, tsy nanana zany programme zany mihitsy Josia. Izy fotsiny nataon'Andriamanitra fiasana. Iky koa izay namboatra an'ilay tempoly tsy nieritreretra mihitsy hoe ahita tampoka ny tenin'Andriamanitra nanan'Andriamanitra ao anatin'ilay tempoly na ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra, fa ny fotoanan'Andriamanitra dia izay ihany. Ny fantsipivavahana na ny fifoazam-panahy ao anatin'ny fiangonana dia fotoanan'Andriamanitra irery ihany. Ary Andriamanitra ihany no mifidy hoe ity olona ity no fitaovana tiako antsiana indray ny fiangonan'Andriamanitra. Rehefa malala indraindray ny olona mantsy mety ho be ambopo ka manao hoe aleo anaovako azy, aleo mihitsy antsiko azy, aleo andraisako andraikitra. Rehefa malala mila manetry tena isika fa Andriamanitra irery ihany no manana an'izany fotoana izany. Ary na Josia sange aty amin'ny andiny voalohany tonga amin'ny telopolo zaza no fidian'Andriamanitra. Ndika izany rehefa malala dia izao mivavaka ataotsika dia ny asan'ny fanahy masina mandrakarivo anatin'ny fiangonan'Andriamanitra.
na anatin'ny fiainan'ny tsirairay avy fa ny fifotoana ny fifoazam-panahy na ny fotoana ny fantsipy-vavahana dia Andriamanitra ihany manindry zany amin'ny fotoana fantany ny adiditsika dia ny manaiky ho fiasan'ny tenin'Andriamanitra isan'andro mety misy fanitsiana tapoka mitranga zay an'Andriamanitra fantsipy-vavahana nge tsy hoe zavatra tsy hoe marina fa tenin'ny Calvin manao hoe isan'andro tsika mihitsy fa izao misy fanitsiana goavana tapoka tsy ampoizina ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana tahaka izay nitranga tamin'ny Jositony na tahaka izay nitranga tamin'ny andron'ny atao hoe Martin Luther na tahaka izay nitranga atao hoe aty amin'ny andron'ny fiangonana 320 ohatra fa izao ry avako malala zany fotoanan'Andriamanitra faharoa zay ry avako malala ny egleziolojia na ny fampianarana momba fiangonana dia izao ny sitrapon'Andriamanitra no fotoana sitrapon'Andriamanitra ihany ny fotoana ny fanitsiana izay hoentin'ny tenin'Andriamanitra no manitsy sy mitaiza ny fiangonana fa ny fahatelo avako malala amin'ny lafin'ny egleziolojia ihany na amin'ny lafi ataontsika hoe fahafantarana fiainan'ny fiangonana dia izao ry avako malala rehefa ahitsy ny tenin'Andriamanitra ny fiangonana araka ny fotoana fantatr'Andriamanitra fa idirany eo anatin'izany tantaran'ny fiangonana zany dia izao manjary manitsy ny fiarahamonina koa izy tsy misy fiavako malala teo amin'ny tantaran'ny fanitsipy-vavahana ka nijanona tao anatin'ny fiangonana ihany fa izao rehefa manitsy ny fiangonan'Andriamanitra dia manitsy ny fiarahamonina koa izy zany hoe ilay fanitsipy-vavahana dia tonga fanitsipy-piarahamonina zay mahafantsiana goavana azy zay mahafifoazam-panahy azy lay tsy hoe mijanona ao anatin'ny fiainam-piangonana ihany fa rehefa manitsy ny fiangonana rehefa manavao ny fiangonan'Andriamanitra dia tonga manavao ny fiarahamonina koa izy na zao adika amin'ny fomba tsotra kokoa azy rehefa anavao ny fiarahamonin'Andriamanitra dia manavao ny fiangonana izy aloha ary dia ao anatin'izany fanavaozana ny fiangonana zany no anavaozana ny fiarahamonina ihany koa zany hoe manomboka ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny fanavaozan'Andriamanitra ny fiarahamonina ary amin'ny alalan'ny fanavaozan'Andriamanitra ny fiangonana no anavaozan'Andriamanitra ny fiarahamonina zany hoe ilay finoany ny fiangonana dia tonga etika aty amin'ny fiarahamonina ilay finoany ny fiangonana dia tonga fitondran-tena aty amin'ny fiarahamonina mino an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ianao dia tonga fahamarinana zany aty amin'ny fiarahamonina raha olona mino an' Jesosy Kristy tompo zany kanefa mandainga kanefa tsy milaza ny marina amin'ny namany kanefa mamitaka ny namany kanefa manao kolikoly dia tsy maro toerana ny finoandry afako izay mahatonga ny ity tantarany Josia eto ampiaratanantsika ity hoe nanaisotra ny fahavetavetana rehetra tamin'ny tany rehetra sady nandidy zay rehetra tamin'ny andro rehetra zany hoe lay tonga toetra lay finoana miainga avany amin'ny hoe ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana ahitsy ny tenin'Andriamanitra ary fiarahamonina miaina ny tenin'Andriamanitra zany hoe avao anatin'ilay tenin'Andriamanitra nanjary fanitsipy-piangonana nanjary tonga finoana ary dia nanjary tonga toetra ary mampieritreritra ako milala amin'io andiny ny vitsivitsy ampitantanantsika io andiny fa 3:30 fotsiny dia miverina inefatra ny teny hoe rehetra miverina inefatra ay ny tenin'Andriamanitra rehefa malala dia izao ny tenin'Andriamanitra na ny fanitsiana ateraky ny tenin'Andriamanitra dia ny rehetra ny voakasika zany ny manontolon'ny olona ny voakasika ny fantsiana ateraky ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra zany dia mahakasika ny rehetra ny fotoana rehetra ny toerana rehetra ny olona rehetra ny fiainan'ny olona rehetra zany hoe ny tenin'Andriamanitra dia mahakasika ny manontolo eto amin'izao tontolo zay ny mahafantsiana azy ry avako malala hotsika manao hoe ny tenin'Andriamanitra na zavatra rehefa manitsy ianao ny tenin'Andriamanitra dia tsy ny hoe ny fahafantaranao an'Andriamanitra ra-tsaina ihany no hitsiny
fa tsy ahitsiny kosa ny fiainanao tsy zay le afako malala fa ny rehetra aminao ny manontolo mihitsy no ahitsy ny tenin'Andriamanitra. zay mahatonga ny bokyny tantarehetra ny teny hoe de ny toerana rehetra, de ny olona rehetra, de ny zavatra rehetra de namboarin'ilay tenin'Andriamanitra. Fa ny farany le avako malala dia hotsika manao hoe le tenin'Andriamanitra de manjary fiainana ho an'ny olona. Fa iverenetsika kely lay ambony ery metsoro menoatra kely isika dia ny tenin'Andriamanitra zay ny hoe nanitsy ny fiangonana dia natonga ny Josia namerina ny fiainana ny Paska indray, namerina ny fiainana ny Paska indray. Hitantsika moa zany amin'ny andininy lavalava eo fa zava-dehibe rehefa malala ny hoe ny tenin'Andriamanitra dia izao, tsy hoe rehefa manitsy atsika Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra dia misy zava-baovao rehefa malala, fa tsy hoe misy zavatra manadino tanteraka ny tany aloha, tsy zay fa ny tsipivahana rehefa malala. Ny fiainana fiangonana tsy zay. Fiainana fiangonana zany tsy hoe nandray an'i Jesosy tsika zay mafanavaozana azy. Ny fanavaozana tsy hoe tsy nisy manorina vaovao, tsy zay loatra, fa misy eo fahavaozana miainga amin'io efa misy io zany ny antsony hoe fanavaozana, de manana endrika vaovao izy. Lay teo aloha ao anatiny eo ihany fa misy fanavaozana, tsy hoe raha vanana teraka zany antsony hoe fanavaozana, fa zao miainga amin'io teo aloha ihany, fa zao misy zavatra vaovao eo. Satria mantsy ny olona mety mieritreritra ny hoe ny tenin'Andriamanitra de bahary, fa ny tenin'Andriamanitra koa de mpanavao ry havako malala. Tenin'Andriamanitra de manongitra, fa ny tenin'Andriamanitra de tsy hoe mandrava mandrakariva ny zavatra naorin'Andriamanitra de tsy ravan'Andriamanitra. No zany de zay mahatonga ny hoe mahatonga ny hoe ny fanavaozana na ny fiavaozam-panahy. Andriamanitra mety mieritreritsika manao hoe ny fanahy masin'Andriamanitra de milaza zavatra vaovao mihitsy, de milaza zavatra mbola tsisy nandre mihitsy, tsy avako malala. Jesosy efa nyteniny io manao hoe ny fanahy masina zay mpanavao rehefa irahiko any aminareo de ampatsiaro anareo zavatra zay efa nolazaiko taminareo. Zany hoe ny fanahy masina de mpampatsiaro ny zavatra zay nolazain'i Jesosy, fa tsy ny fanahy masina de mamorona zavatra vaovao mbola tsy reny, tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'i Jesosy. Ny maridrefy zany ahafantarantsika hoe mifanaraka amin'ny Jesosy ve, mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve lay fiavaozan'ilay fiangonana, na ny fiavaozan'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra, na ny fiavaozan'ny firenena de zao tena mifamatotra amin'ny fampianaran'i Jesosy ihany. Tsy hoe misy zavatra zay tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'i Jesosy na tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa tena toy ny hoe vaovao izy, fa zao vaovao zay miainga amin'ny teo aloha ihany, mamerina ny olona ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Zay le fifoazam-panahy. Tsy hoe fifoazam-panahy mampiala ny olona amin'ny soratra masina, fifoazam-panahy mampiala ny olona amin'ny fiangonana, fifoazam-panahy mampiala ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra, fa fifoazam-panahy manavao ny olona hiverina indray ao amin'ny fampianaran'i Jesosy. Zany hoe niala tamin'i Jesosy lay fiarahamonina, na niala tamin'ny tenin'Andriamanitra lay fiangonana sanatria ny tsisy zany fa mety misy zany, dia averiny fiavaozan'ny fanahy masina indray ao amin'ny soratra masina. De afaka malalo mahana nomeny tompo fiangonana tsika tsirairay avy de zao ny afatra ny kristianina mamonjy fiangonana ry havana de kristianina manaiky iavao isan'andro, manaiky ho avaozy ny tenin'Andriamanitra isan'andro, ary manaiky ho fiasan'ny tenin'Andriamanitra ka manavao ny fiarahamonina. Ny fiangonana miavao isan'andro de fiangonana manavao isan'andro koa ny fiarahamonina. Ny fiangonana maro toerana amin'ny finoana de fiangonana irahin'ny tompo ho maro toerana amin'ny fitondratena, ka manova ny fiarahamonina, lay fiarahamonina anjakan'ny fahalovana, anjakan'ny fitiavatena, anjakan'ny alatra, ny vonon'olona, ny fifankalana, anjakan'ny fitondratena tsy mindrika isan-karazany, dia ovan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitorian'ny filazantsara ny fiangonana, amin'ny alalan'ny fiainan'ny fiangonana ny finoana.
ivavaka sika riavako tompo misaotra anao zay no ny amin'ny fiangonanao ny raha inao ety amin'izao tontolo zao ary nataonao hoe tenanao Jesosy izy sary piaro amin'ny fiangonana ianao ary mitaky fahamasinana isan'andro amin'ny fiainan'ny fiangonanao. Ny fiangonanao dia fiangonana velona amin'ny teninao ary ny fiangonanao dia nataonao fanasina sy fahazavana izao tontolo izao. Very izao tontolo izao raha mangina ny fiangonanao. Very izao tontolo izao raha tsy nitoetra amin'ny teninao ny fiangonanao. Tompo, avaozy isan'andro ary ny hery ny fiangonanao ahafahan'ny mijoro vavolombelona eto anivony izao tontolo izao. Meteza tompo hitarika ny fiangonanao amin'ny fanahinao masina hanitsy ny dia ny fanaraka amin'ny sitraponao mba hiavaoza ny fiarahamonina amin'ny fahamarinana. Mangataka aminao zay tompo amin'izao volana febroary hibanjinana manokana ny teninao zao, teny velona ny teninao. Mamindrafo amin'ny fiangonanao hiainany ny teninao ary indrindra hitondrany fiangonanao ny teninao any anivon'ny fiarahamonina. Izay rehetra tompo, izay mihinanao Jesosy no fiangonanao, efa tepolinao. Dia ataovy izay tompo, miavao isan'andro. Tsy fiainana kristianina amin'ny fahazarana, fa fiainana kristianina avaozy ny teninao isan'andro. Misaotra ry Jesosy Kristy mpamonjy eo, fa manavao anay isan'andro ianao, manamasina ny fiainana isan'andro ianao, ary maniraka anay ho fanasina sy fahazavana isan'andro ianao. Amen.